Manatitra ny ara-batombo kilasy tongovavy tonga sondraina ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy ny politika avy hatrany isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy manana zom-pirenena malagasy intsony ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina no mafisy ny pahelalana ny resaka tamin'ny mpanao gazety ny MBS io androany. Mazava mantsy ny voalazany andiny faharoa amby efapolo anatin'ny lalana velona ka tsy tokony hipetraka akory ny ady hevitra momba izany. Nambarany pahelalana io ihany koa fa tsy mamaika ny fanovana lalana momba ny zom-pirenena eto amintsika fa ny fampiaran-dalàna no andrasana. Fanadihadiana nataony Asinandriamalala sy Tahiriny Aina. Nanamafy ny pahelalana raha nanazava momba ny andin-dalàna velona eto amintsika fa tena tsy manana zom-pirenena malagasy intsony Andry Rajoelina taoriany nangatany zom-pirenena frantsay tamin'ny taona 2014. Mazava ny voalaza ny andiny faharoa amby efapolo ao anatin'ny lalàna momba ny fizakana zom-pirenena eto amintsika. Mazava ny fanlazana lalàna amin'ny andiny faharoa amby efapolo izay zao tenako hoe fantatsika rehetra hoe very ny ataontsika hoe ny nationalité malagasy rehefa mangataka ianao ny nationalité vahiny indrindra fa majeur ianao. Manazava an'izay eo amin'ilay article ambany fa mahaleo teny ny article iny fa ny zavatra tena ngeza be ihany koa dia matoa mampisy fahavorivory ka tsy mahasamy teny amin'ny ankapobeny ireo tena tompon'andraikitra direct mahakasika an'izay dia efa misy olana amboniny kokoa ny mahalalana ny lalàna le izy satria le enjeu eto amintsika eto tsy enjeu juridique raha izay ny ilazana anazy fa efa manomboka hoe tena problème social sy enjeu sociologique be le izy tsy historique raha tena jerena ka ny zavatra tena jerena aloha dia ny fahendreny tsirairay mahakasika an'le izy. Raha miresaka ny code de nationalité tsika article 42 dia ny tompon'andraikitra voalohany dia makany amin'ny fitsarana izy io amin'ny fitsarana ao amin'ny ataontsika hoe tribunal de première instance mandeha tribunal civil zany dia tsarainao rehefa mivaly ny amin'ny fitsaranao izay tokony mazava be ny article 42 fa tsy voatery mandeha hoe mijery an'ilay article 43, 44, 45, 46 ny suite fa mazava be io dia tokony mivaly ao amin'ny fitsarana ao amin'ny tribunal de première instance io. Rehefa vita eo dia makany amin'ny HCC izay valiny amin'ny HCC zay no jerevany HCC dia ny HCC manao ny ataontsika hoe déchéance avy eo raha ohatra ka manitsaka ny article 46 ny ao amin'ny constitution. Ny article 46 ny constitution dia mazava ihany koa hoe rehefa milatsaka ho président de la république dia mila malagasy. Dia izay zany no tokony fandehany sy visosany amin'ny ankapobeny fa raha vao tsy manaraka an'izay lasa sady manitsakitsaka ny lam-panorenana manitsakitsaka ny lalàna velona misy. Ny fampiaran-dalàna efa misy eto Madagasikara ny laharam-pamehana ho iatrany ity pahelalana ity. Tsy mamaika aloha ny fanovana ny lalàna satria mieritreritra ny anova lalàna momba ny fizakana zom-pirenena ny mpitondra taoriany fahatratrarana fa mizaka zom-pirenena frantsay Andry Rajoelina. Efa misy ihany koa ny fitronandoha ataon'ny pahelalana eto amintsika momba izay volavolan-dalàna makasika ny fizakana zom-pirenena izay. Amin'izao fotoana izao moa misy groupe izay groupe nampahelalana eo am-pandaniana an'izay mihitsy sy mijery manao analyse makasika niny manao analyse matetika makasika ny lalàna amin'ny ankapobeny eto Madagasikara fa indrindra zao iny anisan'ny malaza dia anisan'ny mijery an'izay mihitsy zay amin'izao fotoana izao. Mbola eo ampijerena an'ilay hoe fanovana sy ny tsy fanovana fa amin'izao aloha rehefa mbola tsy misy ny miatra dia mbola iny lalàna foana miatra hatramin'izao. Mbola tsy maintsy miatra iny fa izay ilay olantsika tsika mitady zavatra vaovao fa ny eo raha tsy ampiaritsika ka mila mampiatra an'ilay lalàna. Hatramin'izao tsy sa mamaly io resaka momba ny fizakany zom-pirenena frantsay io mihitsy Andry Rajoelina fa ireo vehivavy manodidina azy no samy manana ny fanazavana izay mifanipaka toy ny atsimo sy avaratra. Toa manamarina ilay fomba fiteny malagasy manao hoe manaiky matoa tsy miteny izao fangina ny Rajoelina izao. Raha maro mafampana eto Madagasikara no tsy nandriny sampeo sy tsy nahitana toy ny tsony. Anisan'ny izany ny raharaha fizakany filoha malagasy zom-pirenena frantsay ka navery ny zom-pirenena malagasy azy. Ho an'ny mpamakafaka politika Dany Rakotoson dia nilaza izy androany fa tsy misy repoblika intsony eto amintsika satria ny filoham-pirenena dia lasa ambony lalàna. Fanadihadiana. Efa lasa ambony lalàna rehetra eto Madagasikara Andry Rajoelina filoham-pirenena malagasy amperinasa hoy Dany Rakotoson. Efa tsy firenena repoblikanina intsony Madagasikara raha ny zava-misy no jerena hoy ity mpamakafaka politika ity.
atao arilan'ireny enina amby roapolo jona reny ny tenako dia efa nametra-panontaniana mihitsy, indrindrandrindra moa zany iny tamin'ny resaka naturalisation iny. Reny zavatra miseho fa efa tsy misy intsony ny repoblika eto Madagasikara. Natao hoe repoblika zany dia ambony lalàna daholo ny olona zavatra reny ianao zany mijery hoe mety hisy zavatra iseho no ireny hoe ay ny fitondram-pitondra amin'ny filohan'ny fitondram-panjakatsika dia tsy malagasy. Dia rehefa jerena nefany ny eken'ny rehetrarehetra ihany izy. Dikan'izay zany ozy izy hoe efa tsy misy intsony ny repoblika eto Madagasikara. Tokony ho apetraka amin'izay zany ny fanjakana, rehefa zay no mifanaraka amin'ny malagasy hoe vita ny tadidio fa hoe resaka monarchie zany ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao satria efa ambony lalàna ny ny filohan'ny fitondram-panjakana. Ny fialana amin'ny fahantrana, fametrahana fifananjana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka no mila averina aingana ho hiatran'ny fanazavana. Mila fantarina hoe nanahoana ny fiainantsika teto Madagasikara nandran'izay 12 taona zay mbola isan'ny firenena faran'izay mahantritsika. Tsy hoe akory hoe pessimiste izy fa mba jerena hoe jerena ny indicateur. Misy indicateur économique ao, tsy ao antsika. Misy indicateur environnemental ao. Marina fa misy zavatra tsara be ao amintsika fa ny alantsika efa 4% isa-taona noho ny fahantrana dia may ataon'zareo ny teknika nefa tsy hoe ny teknika tsy misy be da be mihitsy ny teknika ahafahana mandroso. Ka zany zavatra rehetrarehetra zany mila ozy izy ny fiteny zay hoe tanàna misy olombe ozy izy tsy miatsy zaza. Zany hoe rehefa mipetraka mihitsy zany zay olombe zay dia tokony aingana be le fivoarantsika satria ny tanjona mila mivoatra aingantsika sa fa ny zavatra miseho tsina no izao fahantrana zao dia be da be no very fanahy, be da be no maty, be da be no resaka mahantra. Samy mahita tsika ireny tamin'ny resaka tsy fandriam-pahalema ny isan'andro, mahita foana amin'ny tambajotra serasera ny resaka kindina pinina, mampalahelo zany zavatra. Tokony elana faran'izay aingana zany io fahantrana io dia anjara rehefa misy tompona andraikitra zay le tenenao hoe misy olombe, rehefa misy olombe tena mijoro hoe vonona anao an'ilay zavatra dia aleo tohizina hatramin'ny farany. Araka izany dia ny lafiny sosialy no ahafana miala amin'izao olana ara-piarahamonina misavorita eto Madagasikara izao. Tsy misy afa-tsy ny fanaran-dalàna dia ny firosoana amin'ny fividianana ihany no ahafana miala amin'ny krizy mety iseho eto amin'ny firenena. Azo inoana ny sy ny fividianana madio mangarahara raha samy mandray andraikitra ny rehetra tsy nataotao foana ihany koa ilay sata ao amin'ny fitsipitondran-tena na ny charte de bonne conduite no siniavin'ireo antoko politika hoy ny FES. Zavandriamahefa Mano Randriamalala. Miandrandra fividianana ny olom-pirenena ankehitriny. Any fifidianana ihany no ahafana miala amin'ny krizy mety iseho eto amin'ny firenena satria malalaka amin'ny safidin'ny olom-pirenena tsirairay amin'izay olona heveriny fa mendrika hitondra azy indray mandritra ny 5 taona ho avy. Tsy tokony asiana adevitra ny ankoatra izay hoy Mireille Clémence Andriambolanoro hampandrindra ny famoahan-datsoratra ao amin'ny FES. Tsy misy afa-tsy hoe firenena miaina ao anatin'ny ataontsika hoe système légal na ho an'ny fiara-miasantsika amin'ireo mpiara-miombonantoka ary zava-dehibe zany sy ho an'ny stabilité an'ny firenena anankiray dia ho anay manokana matoa natao koa ny charte de bonne conduite dia tena hiatrehana ny fifidianana zany ary antenaina ny sy ny fifidianana. Mikasika ilay charte de bonne conduite no volavolain'ny FES niaraka tamin'ireo antoko politika ka ho ataon'izy ireo sini dia misy ny fanambina petraka ao amin'ny fampiarana izany. Zay angambany atao hoe défi le fanaraha-maso ny application ny charte avy eo fa tsy ho hajanona eo amin'ny fanaovana soliny fa manana anjara andraikitra lehibe io komity mpanaraha-maso avy eo izay misy ny société civile ao anatiny ao koa ireo parti politika nanao anazy. Namoaka ny boky politika andiany faraiky amin'ny 30 mony Frédéric Berstaff tonga androany. Voaresaka ao anatin'ity boky ity ny resaka mikasika ny tetezamita ny fifidianana fa eo ihany koa ny lafiny ara-toekarena. Fantatra fa anome vola hanatanterahana fifidianan'i La France, Allemagne ary ny vondrona Européenne. Misy kosa anefa ireo fepetra no takin'izy ireo mba hahazoana fifidianana madio, marina ary ekeny rehetra ny ariva teo no nanambaran'izy ireo fanampiana rabola anaovana fifidianana io tetsy amin'ny foibeny Seny Ivandry. Rahantsika rehefa avy eo ny makasika izay vaovao izay rehefa vonina ny sary. Famijany eo amin'izay vaovao ny fifidianana izay ihany ny farana androany ny
fanavaozana manontolo ny lisym-pividianana araka ny tety andro navoaka ny seni nampamatram-panontaniana nefa ireo fokontany izay nalehany mpanao gazety izay nilaza fa tsy afaka nandray mpanao gazety. Raha ny fanazavana dia nahazo baiko tamin'ny prefektura ireo sefy fokontany ka tsy mahazo mandray mpanao gazety. Nzavandriamaefa Mano Randriamalala. Androany no fe-potoana farany napetraky ny seni hanahafahan'ny olom-pirenena manoratra sy manamarina ny anarany henanivo ny fokontany izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanavaozana manontolo ny lisym-pividianana. Fokontany telo no notetezanay androany sy asaingy samy tsy nisy nazahoana antotam-baovao avokoa. Ao ireo milaza fa mbola lasa nivory ny sefim-pokotany ka tsy afaka manome vaovao. Atao ihany koa ireo nilaza fa nahazo baiko avy amin'ny prefektura ka tsy afaka miteny sy manome vaovao any mpanao gazety toy ity teto amin'ny fokotany 67 hektara avaratra tsy nanana ity. Avy amin'iza moa MBS antsoka hoe chef tsy manina raha any amin'ny senina reo manontany zay nahazo baiko mantsy any amin'ny préfet de police niza mpanao gazety zay mihitsy baikonay dia sarotra be le anao. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe misy zavatra fenina ve amin'izao fanavaozana manontolo ny lisym-pividianana izao izay nahembotra trano ny fiafarany noho ny tsy fahatratrarana ny fetrisana petraka. Tena mananjo hanome baiko ireo sefim-pokotany tsy hanome vaovao hamomba ny fividianana ve ny prefektura. Anisany anefa nilaza mazava fa tsy tokony hosarotiny amin'ny fanomezana vaovao hamomba ny fividianana ny sefim-pokotany rehetra mba ahafahany olom-pirenena manaraka akaiky ny fizotry ny fanomanana izany fividianana izany. Araram-pirenena ny fividianana ka manana zo ahalala vaovao momba izany ny olom-pirenena tsirairay. Raha izao zava-misy izao anefa dia voatohitohina tanteraka ny zon'ny isam-batan'olona hisitraka vaovao ary voatohitohina ihany koa ny fahafahan'ny mpanao gazety manao ny asany. Maro ny sehatra tafalatsaka anaty krizy eto amin'ny firenena ka tokony tetiavam-baolana miaraka. Anisan'izany mahakasika ny lalam-pividianana izay mila fanatsarana fa tsy mifanaraka intsony amin'ny vanandro ankehitriny. Tokony avoaka ny gouvernemanta ihany koa ny daty hanatanterahana ny fividianana amin'ity taona 2024 ity antoko politika sy firaisamonim-pirenena maro ihany koa no efa nitaky ny amoana izany. Unjalalaina ranay vomanana Mathieu Prince no mitatitra izay vaovao izay. Miaina tanteraka anaty krizy isika eto Madagasikara ary araha mahita izany eo amin'ny fiainana andavanandro mponina, sahirana ny vahoaka, miezaka manao izay havelomana sisa ny ankamaroan'ny fianakaviana. Raha ny antontanisa farany navoaka amin'ny banky iray sampirenena dia efa manodidina 800 malagasy no voasikajo tena mahantra. Tafakatra hatrany amin'ny 100 ihany koa ny tahan'ny vidanganan'ny vidim-pianana. Maro ny zavatra mila harena eto amin'ny firenena ka tokony fampiresana sy fampidinihan'ny mpanao politika sy ny heriverina rehetra manerana nosy. Anisan'ny tokony hodiniana manokana amin'ny mahakasika ireo marary sy mampikaikaika ny vahoaka. Eo ihany koa ny lalam-pividianana ary koa ny datim-pividianana izay tsy mbola navoaka ny fanjakana hatramin'izao na dia efa volana maromaro aza nanolorany seni ny vinavina ny tety androm-pividianana. Le rafitra tava-mbaolana dia amin'ny latabatra boribory izay iantsona ny herivelona rehetra ny fiarahamonim-pirenena rehetra mba hiara hitady vaolana ho an'ny firenena, izany hoe ao anatin'io latabatra boribory io ny voan'ny hevitra rehetra hitondrana ny firenena, izany hoe tsisy zavatra tapaka raha eto, tsisy zavatra tapaka raha any amin'ny any fa miaraka ao anatin'io toerana ray dia ao no mitady vaolana ho amin'ny firenena. Eny fa na dia efa manana vaolana tsirairay avy ary ny antoko rehetra amin'ny manontoko azy, tahaka anay koa zao manana na ny fahefampitsara ny ACC tsisy matoky ny olona ny ao amin'ny seni zay mikarakara amin'ny fividianana mbola raha mahita fa mbola manana problème be izy ao na eo amin'ny fanisana ny mpifidy fotsiny aza dia efa raha mahita ka ireo teboka maromaro nolazainay teo reo no afanoity nilazanay hoe anaty krizy lalina amin'ny firenena ka mila fikaonan-doha hafa iarahana mitady vahaolana. Tomponantoka voalohany amin'izao fasairanana iana malagasy izao ny mpitondra fanjakana ankehitriny izay tsy nahenjery ny mahasoa sy ny lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Fampanantenana pôkady sy fampisehoana maketo ny nampiana an'ity fitondranyity ny vahoaka malagasy tato anatiny 5 taona nitondrany.
pejiny toe-karena ny fotom-pisainana no mila arentsika olom-pirenena tonga ny fotoana andraisana andraikitra hanovana ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena anarenana azy ho ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera Androanto amin'ny Azady Radio momba ny jirama manokana raha izao zava-misy izao ho ity solombavam-bahoaka ity dia lalana roa ihany na ho teren'ireo mpiara mombonantoka angoronentana ny fanjakana malagasy na Iandry Rajoelina no mangoronentana ka omena olona mahay ny fitantanana sy fanarenana ny jirama no tsy aiviny fa tamin'ny taona 2024 dia nanana ambombava 420 miliara ariary ny jirama vao nanomboka nitondra nefa ny teteza mita dia tafiditra 120 miliara ariary ny jirama fanadihadiana. Aina ny rano ary ny jiro no isan'ny fototra iasany isan'andro. Tsy misy izay tsy mikakaiky anefa manoloana ny delestasy sy ny fatapahan-jiro lavareny manerana nosy. Taratry ny tsy fahaiza mitantana izao manjo amin'ny orinasa ny jirama izao ho ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera tao anatin'ny fiandarany miara-manonja 134 milliards d'ariary ny pasifa tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny 2024 dia sorti le bilan ny pasifan'ny président Rajoelina ty dia avoakanao eto amin'izay le tableau anankiray ilay navoakanao telo izy hoe asolo le cour des comptes mijery amin'izay tsika ny résultat io 2009 tsy misy zavatra ho azavaina be tsony fa manareo tonga dia mijery 64 milliards d'ariary miabo 64 milliards d'ariary vao ny raisy ny enjana moa io tamin'ny 2024 dia izy io akaikiny io raha ohatra ka hijerinareo an'ilay hoe résultat avant impôt mifanandrify amin'ilay 64 teneniko tonga ny enjana dia efa nidina moins 81 nidina moins 175 moins 205 moins 238 moins 294 2023 izy ao moins 666 milliards d'ariary iny le niala teo amin'ny président Marc Ravalomanana le positif iny dia négatif jusqu'à la fin ozy izy ny fitenena. Ny famatsim-bola anatiny na ny RPI mbola kely noho ny tsosa araboran'ny jirama raha ny fanazavana hatrany. Tsy misy azo antena ny intsony fa taratry ny tsy fahaiza mitantana ny zava-misy amin'ny ity orinasa ity ho hiatrany ny fanazavana. Amin'ny fomba hoana ary mbola andeha izirizirina zany itenena hoe aleo ihany jirama mijanona amin'ny fanjakana ka kanefa zao ny RPI an'le fanjakana rehefa voadinga an'le pasifa ny jirama ny iverenany jirama amiloniny zany dia tena zavatra hafa mihitsy dia zay le mahatonga ana amin'ny tena hoe tsy maintsy hiteny amintsika ny mpiara-mombonantoka hoe fanjakana malala mangoronentana mety aminareo dia aleo ty jirama ty apetraka amin'olona zay mahay azy raha ianareo zany fa raha ohatra kosa zany le fangoronanentana ka ny vahoaka ny mandray anjara aminy dia zay le izy hoe mitovy amin'ny mpiara-mombonantoka ny vahoaka malagasy hoe mangoronentana koa Andry Rajoelina sy ny firongony dia omena olona hafa hitatana an'le firenena ahafahana mijery ny vahaolan'le jirama. Fa raha mbola Andry Rajoelina zany eo fanjakana tsy misy vahaolana akoatriny hoe misitaka amin'ny fanjakana io jirama io. Ny antony 5 taona ngarangadinina izy ny teo tsy nanana vahaolana nefa efa nandrorona le jirama. Mila manetsy teny ireo mpitondra fanjakana fa tsy mahay mitantana firenena ho ihany Fidèle Razarapiera ary dia mila maindray an-tanana ny firenena ny olom-pirenena tsirairay avy. Zay le tsy fananan'le mpitondra fanetretena mba mila manetry tena hoe efa tena mandrorona ty jirama ty za zany olona tokony manarina ny voalohany miainga avy eto amiko mifanarena anazy ny anazy miainga avy eo aminy mifamotehana anazy tsy tokony hitenteny an'ireny jiro mora reny tsony anao zay satria fa fantatra ao le situation'le jirama efa catastrophique mbola manana kilo ihany izy hoe aleo rangava tena pitsika mihitsy hoe jiro mora da ny zavatra zany no hitarafatsika an'le hoe mila zavatra mahery vaika tonga saina an'le vahoaka malagasy fa raha mbola tsy tonga saina amin'izany le vahoaka malagasy dia tena very ianao very ty firenena. Aitraitra sy fisehosehon'ny mpitondra fotsiny ihany fananganana ny fitaterana an-taribiana ny teleferika fototra afitrasy izay andaniana sy indramana volatra ny 570 miliara ariary tsy laram-pamiaina ho any andavanandro ny malagasy 720 tapitrisa ary olombitsy no hisitraka tombotsoa amin'ny fahavitany sady tsy avany olan'ny fitohanana ny fifamoivoizana akory ny fisininy izany araka ny fanadihadiana nataony onja lalaina Ranaivomanana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy.
Mahatratratra any amin'ny 2.5 tapitrisa euro na 5.7 miliara ariary latsaka kely ny teti-bola laniny fanjakana malagasy amin'ny fanamboarana ny teleferika. Volindra aminy amin'ny tahirim-bola mpanjakana frantsay ny 8.20 tapitrisa euro ary any orinasa Société Générale ny 8.20 tapitrisa euro amin'ny teti-bola io. Raha ny tombatomba ny fanjakana malagasy tany am-boalohany dia mbola tsy ampy amin'ny 30 tapitrisa euro ny vola namboarina ity teleferika ity. Tetikasa anisana enona fanakiana maro ity tetikasan'ny filoham-pirenena ity, saingy mbola isisian'ny fanjakana ihany manao azy ary vinavinaina ho vita mialohan'ny lalaon'ny nosy izany. Samy mahatsapa ny tsy mahalara-pahamehan'ny ity tetikasa ity ny olom-pirenena nanaovana fanadihadiana manoloana ny fahantrana lalina iainan'ny vahoaka amin'izao. Ainam-bahoaka rehefa tsika zay efa raha hoe tsy lara-pahamehana aloha zamiko vola ohatrina moa lefa lany amin'iny rehefa ainam-bahoaka rehefa mikorosy fa lasy tokony izay aloha lara-pamehana fa ohatra hoe resaka any amin'ny le fandrosoana hoe tena le any amin'le zavatra fiantraikan'ny vatana any amin'ny vahoaka mihitsy aloha zany tokony lara-pamehana amiko manokana. Ohatra hoe le any amin'le sakafo, asa, fambolena. Mateto ny vahoaka malagasy raha mbola mitoy zao efa miakatra indray izy ao mantsy zao tsisy zavatra iainana tsiny. Marina ilaina ny fivoarana mba hamezana fahafapo ireo mpizatany lafiny ray tsara be zay fa kosa le fiainam-bahoaka mba tokony diniana satria tsy hinanana hanina ilay periferika fa resaka aitraitra sy fafinaretan'ny vatana fotsiny. Tsy hanamora akory ny fifamovozana ary zany satria inokona ny frean'ny teleferika zany ary mety tsy hitovy amin'ny freana bus zany satria luxe ny eny ambony eny eny amin'ny lanitra ianao ny andeha tsy hitovy amin'ny freana bus zany tsy ho takatry ny vahoaka madinika. Tsy afoana ny olona amin'ny fifamovozana amin'ny fahavitan'ny teleferika ary ampitombo ihany koa ny fandaniana ny herinaratra. Ny fahatapahan-jiro lavareny nefa amin'izao mampikaikaika ny ankamaroan'ny olona. Foto-drafitrasa sokajian'ny olom-pirenena ho aitraitra ity foto-drafitrasa iray ity, olombitsy ihany koa ny sitraka ny tombotsoa amin'ny fahavitany. Mampiditra vola manodidina ny 400 miliara ariary ny orinasa KNAPS ao anatin'ny taona iray. Avery vola amina miliara ariary ihany koa ity orinasa ity atao anatin'izay andro maromaro ny katona ny birao izay. Maro ny famoaham-bola tsy mazava amin'ity orinasa ity ary takiny zokiolona ny anaovana fanadihadiana mahakasika izany. Olona anisany tokony anaovana fanadihadiana ny tale jeneraly mpisolo-toerana izay vao avy nivoaka ny fonja omaly alina. Onja lalaina Ranaivo Manana, Mathieu Princy. Nivoaka ny fonja omaly alina ny tale jeneraly mpisolo-toerana eo anivon'ny KNAPS. Ny fampidirana ponza ity mpitantana ny KNAPS ity izay nahatonga resabe tato anatin'ny herinandro izay. Isan'izany ny fitokonan'ny mpiasan'ny KNAPS izay nefaratra amin'ny fikatonan'ny birao mihitsy izany. Ny zokiolona mpandray fisotrondronono no mizaka mivokatra ny tsy fahaiza-mitantana eo anivon'ity orinasa ity. Takin'izy ireo araka izany ny tadiavan'ny tompona andraikitra vahaolana maharitra mba tsy hisy ny fitokonana toy izao intsony. Nohon'ny le pression à gauche à droite hitantsika ireny dia ahoana janona hatreo fotsiny ve le izy satria raha mijanona hatreo le izy dia lasa ohatran'ny resaka fiaviana indray zany le pression fa tsy resaka fotsiny hoe tena hanatsara an'le code de prévoyance sociale. Misy vola mivoaka foana atao amina miliara tsy fantatra zay nalehana na miverina na tsy miverina. Faharoa nefany le aty aminay be antitra tsisy fanamboarana mihitsy le resaka pension, tsisy fanatsarana mihitsy fa le vola zany misy ihany nefa le vola. Ko maninona rehefa tonga zao anery tale jeneraly vaovao tsika atsoatsy ny tatana an'ity KNAPS ity vao filoham-pirenena antsika vao tany Genève teo nanao signé le code de prévoyance sociale rehetrarehetra izy. Le lalàna zany efa misy fampiarana azy sisa. Raha zao zavatra zao ny dinihana ohatrany tsy ho tonga any izy fa hoe vao libéré le DGPI dia ohatrany mangingina daholo tsika. Fa tokony dia andeha service minimum dia andeha mangatsiatsiaka ohatran'le taloha ihany. Tsy tia ny angeny DG tratrany fa nisy DG anankiroa nge taloha fa ve tsisy toy intsony le izy. Zareo mitondra sy mitondra fanakana sy ny reo an'ireo ato fangalany vola. Jeu de gile raha eny feofeo mandeha hoe ato aka vola ka ahoana tsy alova mba ny vola nay mba ampitomboana zay avoako dolo ny atao tsy misy atao afa-drakotra fotsiny ny vola ny anay ranga mba ampitomboana ny pension nay. Amizay zay mba miaina tsara fa mandrapa zay zao ataoko za zao tena 70 taona mba ngamba mbola miampy 10 taona dia mba
efa mpametimety tsara na lasara sy mampahina tsony. Dingana amin'ny fanatsarana fitantanana ny KNAPS amin'ny famoahana ny tale jeneraly mpisolo-toerana. Maro ny fanadihadiana tokony atao amin'ity tale jeneraly ity momba ireo famoahana volabe ao amin'ny KNAPS. Zao zany izy efa nody any an-trano dia tokony ho alalinina amin'izay ny fanadihadiana mikasikasy. Ny antony dia zao, izy zany ny tena mitana ny lakile ny secret ny ato amin'ny KNAPS amin'izao fotoana izao. Tokony hamoaka izy zany amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny mikasika an'le vola nalefa tany amin'ny Madagasikara. Tany amin'ny Aostralia efa asany amin'ny Madagasikara izy zao. Ahoana ny satria efa nivoaka ny didim-pizarana mikasika ny DG Raoul, ahoana ny recouvrement n'ilay vola tokony averina aty amin'ny KNAPS. Ahoana ny fandehan'le vola nampiasaina ary amin'ny SMGD ary amin'ny commune ary le 11 milliards mamerina ve ny any sa atao masary manjavona fotsiny. Ahoana ny fandehan'le vola zarazaraina fotsiny tamin'ireny hoe fikambanana nanao asa soa, mbola mitohy ve zany. Ahoana ny fandehan'le resaka mpanazatra amin'ny Barea teo aloha. Ahoana ny fandehan'ilay hoe amin'izao fotoana izao any iny hitantsika mandeha ny feo hoe isy fakana amina miliara koa ato amin'ny resaka jeu des îles. Madagasikara Airlines ohatrany hoe mieritreritra ka vola tokoa anaovana redressement azy. Ty zany noho tsy fandraisany zareo andraikitra na tonga n'io grève io. Zay tsara fantatry ny rehetra satria tsy nahina mahaolana ny fampiresaka mpiasa izy zany na tongavana amin'ny grève dia tokony mamahana zay vahaolana zay izy. Iray miliara ariary isan'andro no very amin'ny KNAPS amin'izao fikatonan-birao izao. Efa manodidina 10 miliara ariary araka izany no very tao amin'ity orinasa ity nandritra izay fotoana ny tokony hampiasa izay. Nilazany anao service minimum moa ny syndika ny mpiasan'ny KNAPS ny 7 Jolay hatramin'ny 12 Jolay ho avy izao. Isokatra manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora maraina araka izany ny biraon'ny KNAPS. Itsabany fanjakana fohy be ny fitantanana ireo fotodrafitrasa misy eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ary manaporofo izany Kianja Bare izay tokony commune no mitantana azy madiodio kanefa raha nitapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly dia nangana orinasa vaovao tsy mbola voatonona anarana ny fanjakana malagasy ny commune izay andray antanana ny fitantanana ity Kianja ity. Ireo orinasa munisipaly maromaro efa misy toy ny SMGD sy ny SMA zany efa tsy mandeha amin'ny laoniny ny fitantanana azy dia izao ampiny fanjakana orinasa vaovao hafa izao indray. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa hatsangana ny orinasa mpanjakana manokana isahana ny fitantanana ny Kianjan'ny Bare Mamasina. Ny fanjakana malagasy sy ny commune Antananarivo renivohitra no iantoka mipetrabola ao ampiasaina ao amin'ity orinasa antsoina hoe Société de Patrimoine Kianja Bare SA ity. Ny 570 isanjato ny vola hiasa ao dia an'ny fanjakana ary ny 520 isanjato kosa ny an'ny commune. Nanakihana avy hatrany ity fanapahan-kevitra noraisiny ity moa ny mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rahadnirina. Ireo orinasa munisipaly maromaro toy ny SMGD, SMA sy ny SMEVA aza tsy misy mandeha amin'ny laoniny ny fitantanana azy nefa izao mbola tadavy ny fanjakana ampiana orinasa hafa vaovao izao indray. Ny ao amin'ny commune aza efa misy orinasa maromaro izay natsanga ampitantana ankehitriny. Ao anatiny zao ny SMGD, ao anatiny SMEVA, ny SMGD moa dia ny resaka parking sy ny resaka hoe fangalana ampahany amin'ny volan'ny commune zany ohatrany hoe misy fifanarahana arabola eo amin'ny commune sy ny SMGD. Eo ihany koa ny SMEVA izay mitantana ny resaka lalana, ao anatiny ihany koa ny SMA izay mitantana ny resaka fako. Dia tsika rehetra miara-mahita amin'izao fotoana izao fa tsy zavatra ataontsika hoe scoop angamba zany na zavatra hoe tsy fantatr'olona na hoe zavatra secret tsy ambaratelo fa zavatra miariary ary raha ny rehetra mahita fa raha miresaka lalana tsika dia io zao tsy vita ny lalana efa hoe volana jona tokony vita daholo lalana Antananarivo volana jolay tsika zao afaka mandeha tsika ny amin'iny côté any 67 hectares sy anamma sy manodidina iny tena ohatrany hoe any ambanivohitra ny eto Antananarivo. Ny resaka fako na iza le eto Antananarivo dia fako manerana ny tanàna. Dia ny resaka SMGD moa ny resaka parking sy ny resaka fitantanana arabola dia raisiko fotsiny zao karaha mampiasa ny commune raha zao hatramin'ny maraina teo mbola maheno fitarainana ihany hoe mbola tsy voalony karaha.
Manapirofo indray ny tsy fisiany fitsinjaram-pahefana tena izy eto Madagasikara ity fanapa-kevitra noraisina ity. Io zany zao ny fitantanana ny kianja mibary dia mbola hidiran'le fanjakana ihany koa raha tokony ho an'ny commune Madiodio satria fotodrafitrasa atao anatin'ny tanàna Antananarivo no resahana. Tsy tokony ho tantanana orinasa zany io fa tokony avy hatrany io dia omena tantan'ny commune Madiodio dia ny commune no miandraikitra ny fotodrafitrasa, miandraikitra ny olona izay miasa ao sy ny sisa raha zany no tokony ho atao anatin'ilay izy mba hitantanana ilay izy maharitra. Ny fanjakana zany te hanana mainmise foana amin'ny commune moa zany tiako tenenina zany hoe te ho eo ambonin'ny commune ihany koa ao anatin'ny zavatra rehetra izay ataony ka redyredy ihany amiko ary fampiasonana ihany raha ny filazana fa hametraka fitsinjaram-pahefana fa io zao dia efa irahan'ny rehetrarehetra mahita androany hoe voamaly no ndradradratra fitsinjaram-pahefana androany sahady dia efa io hoe hiditra lalina be ao anatin'ilay fitantanana ny kianja mibary. Ny commune matompo tany azo ny tokony hitantana ny fotodrafitrasa misy eo aminy ka tsy ilana fananganana orinasa vaovao ny fanaovana izany. Hatreto ny sekreteram-panjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-pirenenana no misana ny fitantanana ity kianja ity raha toka ny commune mivantana no andraikitra izany tamin'ireo fitondrana rehetra teo aloha. Araka ny efa natsidika tetsy ambony anome vola anatanterana ny fifidianana atao eto Madagasikara i Frantsa, Allemagne ary ny vondrona Européenne. Izy ireo izay mitakiny anatanterana ny fifidianana madio marina ary ekendrehetra eo manatrehana izany. Tati-pavaony Asinandriamalala sy mbola avatsara. Ray tapitrisa euro avy no atotry la Frantsa sy ny vondrona Européenne. Raha telo tapitrisa euro no omeny Allemagne anampina any Madagasikara. Anatanterana fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy faharoa amin'ny ity taona ity. Andiany voalohany izao fanampina izao raha ny fanazavana ary mbola iampy. Ho an'ny vondrona Européenne manokana, mitaky anatanterana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra izy ireo. Misy kosa ny fepetranapetrany. Et nous serons attentifs à un certain nombre de progrès encore, comme je l'ai dit, guidés par le souhait de voir des élections libres, inclusives et transparentes. Et en particulier, à plusieurs reprises, le président Obama s'en souvient, j'ai eu l'occasion d'insister sur l'autonomisation financière de la CENI, par exemple. Donc là, nous y contribuons concrètement. C'était l'une des recommandations du rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne après sa venue en 2018. Et puis, un autre point qui nous est très cher, c'est la garantie de la liberté d'expression, liberté de manifestation, liberté de la presse. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer sur ce sujet il y a déjà quelques mois. Et enfin, une condition très importante pour garantir la démocratie à Madagascar, c'est aussi d'assurer que les organes dont le mandat est de contrôler la vie publique, la vie politique, ont les moyens de leurs actions. Donc nous attendons aussi que des organes tels que le HCDEDD ou encore la commission de vérification du financement de la vie politique soient assurés que de nouveaux membres sont nommés à temps une fois que les mandats des membres en poste sont expirés, et aussi que ces organes auront les moyens de leurs actions. Donc ils auront aussi un budget alloué qui leur permet véritablement d'assurer leur mission. Et dans le grand fil de ce souci, il y a aussi un point que j'ai soulevé à plusieurs reprises ces derniers mois, c'est aussi l'application du cadre légal qui existe à Madagascar sur la transparence des fonds de campagne. Et donc là aussi, nous serons attentifs à ce que cette loi soit dûment appliquée. Ça veut dire concrètement qu'un candidat à l'élection présidentielle doit nommer un trésorier, doit ouvrir un fonds de campagne à la banque, et que la commission de vérification du financement politique ait accès à ces informations pour exercer son mandat. Toy izany akoa ny any Frantsa, mitaky fifidianana madio ary mitaky ihany koa ny anatsarana ny zotra-pifidianana na dia kely aza ny fotoana ananantsika mialohan'ny daty ny 6 novembre. Et donc la France contribuera à la hauteur de 1 million d'euros au Basket Fund qui vient d'être créé par l'Organisation des Nations Unies, par le PNUD, en lien avec la CENI. Et donc la France, par ce geste,
et avec ses partenaires, car c'est naturellement une démarche partenariale, une démarche collective, entend apporter sa contribution au bon déroulement des élections qui auront lieu à Madagascar dans les prochains mois. Un scrutin que nous espérons évidemment libre, transparent, démocratique et inclusif. Le deuxième aspect de la démarche de ce jour, c'est une démarche de mobilisation. Car, comme vient de le dire fort justement l'ambassadrice de l'Union européenne, ce n'est ni le début, ni la fin d'un processus aujourd'hui. C'est une étape. C'est une étape importante, mais ce n'est qu'une étape. Beaucoup a été fait au cours des derniers mois pour préparer les échéances, mais beaucoup reste à faire. Et nous sommes, si les dates qui ont été proposées par la CENI sont acceptées, nous ne sommes qu'à quelques petits mois, à 4 mois seulement, du premier tour de l'élection présidentielle. Nous savons qu'il reste un grand nombre de tâches qu'il reste à effectuer. Et le message de ce jour, c'est de dire à chacune et à chacun des parties prenantes, aussi bien à Madagascar même que dans l'ensemble de la communauté internationale, c'est le moment de nous mobiliser collectivement pour que ce rendez-vous électoral important se déroule le mieux possible. Ry zareo Alemaina ihany koa dia nametraka fa fifidianana mangarahara ny takian'izy ireo. Pour le second semestre de cette année, il est prévu que mon gouvernement, mon ministère, donne 3 millions d'euros en disposition pour cette fonds électoral d'Afrique pour le PNUD. Il y aura probablement 5 élections dans le deuxième semestre de cette année. Et je me suis engagé personnellement à Bénin et aussi auprès de PNUD d'inclure les élections présidentielles à Madagascar dans ce fonds électoral de PNUD. Ça veut dire qu'il y a un consensus maintenant entre PNUD et le ministère des Affaires étrangères d'inclure aussi les élections présidentielles à Madagascar dans ce fonds électoral spécial. Nisy olo tena ny fandaharana asan'ny firenena mikambana misana ny fampandrosoana na ny PNUD dia ny ombom-peo tamin'ireo masevo hafa ireo. Grâce à l'assistance électorale à travers la mobilisation des fonds et de l'expertise nationale et internationale, nous, la communauté internationale, contribuons à l'amélioration de l'environnement électoral et au renforcement de la confiance des parties prenantes dans le processus électoral. Notre vœu est le plus ardent que ce processus soit apaisé, crédible et transparent. Enfin, permettez-moi de croire que vos contributions inspireront les autres partenaires et augureront le début d'une série de contributions par d'autres partenaires. Je suis franchement persuadée que nous sommes tous engagés envers le basket fund des élections afin de soutenir Madagascar sur la voie de la consolidation démocratique et de l'organisation des élections crédibles, inclusives et transparentes. Ankoatra ny fisaorana dia miantso ny fanjakana fohy be amoaka ny daty anatanterahana fifidianana ny filohan'ny CENI. Je suis certain que ces annonces sont des actions concrètes, confirmant aux yeux de tous les acteurs nationaux et internationaux que les élections auront bel et bien lieu. La plus proche est celle de la présidentielle, dont nous attendons impatiemment la publication par le gouvernement du décret de convocation des électeurs, fixant des dates retenues par rapport à celles proposées par la CENI. Connaissant les difficultés liées à la conjoncture internationale, à la rareté des ressources actuellement disponibles, impactant ainsi la mobilisation des fonds d'aide, vous avez fait montre de bonne volonté et n'a pas ménagé vos efforts pour trouver ensemble des stratégies et des moyens pour contribuer personnellement dans ce basket fund. 10 tapitrisa euro izany hoe 5 miliara ariary latsaka kely zany aloha hatreto ny vola fanampiana voangona amin'ny alalan'ny basket fund. Amin'ny ankapobeny mbola tampony vola eo ampelantanan'ny CENI anaovana fifidianana saingy mbola voafanombohana ihany zao fa mbola ho avy ny andihany manaraka raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa tanteraka mitaky tsy misy fepetra ny
tsy mitakandro any maire Kantoarimanitra avady tany nanao asa ny tany Mahajanga ny mpikambana ao anatin'ny chambre des huissiers de justice eto Madagasikara. Efa nisy ny dingana natao tamin'ireo tompon'andraikitra isanjokajiny hoy izy ireo ka andrefepetra entitra raha tsy mivaly araka ny tokony izy ny fitakiana. Zavandria Maefa, Manu Randria Malala. Sady tsy manaraka ny lalàna no tsy mifanaraka amin'ny sady tamin'ny feny vaditany ny fomba nanenjehana sy nanagadrana maître Kantoarimanitra ireo vaditany mivondrona ao anatin'ny chambre des huissiers de justice androany. Ny code de procédure civile no mametra fa tsy maintsy misy la didy misy formule exécutoire no afaka taterahanay. Izay zao nataon'le permesa taminay kanefa dia mbola enjehana izy ary lazaina fa manao but de fonction. Ny faharoa misy ny lalàna momba ny code pénal moa zany dia mamaritra andreo abus de fonction rehefa raha mijery an'io le abus de fonction io tsika anaty code pénal dia agent public any vao resaka ao fa kosa tsy resaka mihitsy ao huissier nefa ny lalàna mihitsy no miteny fa rehefa misy infraction voafetra ny lalàna zay vao misy sazy afaka ampiarina na fanenjehana afaka atao ka le izy zany sady tsy voafaritra ao anatiny hoe misy officier ministériel na huissier manao abus de fonction ao anatin'ny code pénal nefa dia izay na ny anjehana namany ary hitazomana anazy dia izay na isan'ny mahatonga ny huissier zany mijoro sy manao an'izao hetsika izao zany anairana satria akoatran'izay mbola misy koa ny lalàna mifeny huissier le statut efa naverimberina matetika izy le article 30 le article 30 hoe misy tsy hoe tsy azo enjehana mihitsy ny huissier azo enjehana ny huissier fa misy paikady tsy maintsy arahana fa afaka manenjika ny huissier zany misy fahazondalana avy any amin'ny procureur ohatra dia mandalany amin'ny chambre tamin'ity cas ity resantsika ity nefany ny chambre nationale de Madagascar ny huissier de justice de Madagascar tsy mbola naharay taratasy avy any amin'ny procureur général Majunga mikasika an'io raharaha io zany hoe tsy nampahafantarana zany zay misy le fanenjehana tsy nampahafantarana zay ina le antony anenjehana tsy najaina le fotoana ray volana tokony hahafahanay mame ny hevitry ny chambre zany mikasika an'le fanenjehana. Matsiaro voatao hitonina amin'ny asany ny vaditany ankehitriny ny fanjakana sy ny fitsarana izay mampaniraka azy ireo anatanteraka andidi-pitsarana manenjika azy ireo ka lasa hiaran'ny fanagadrana sy ny fanenjehana ny vaditany noho izay fanatanterana ny asany izay. Misy an'le article 23 miteny hoe amin'ny office ministériel anay zany dia arovany zay amin'ny asanay arovan'ny fanjakana zay satria misy andraikitra ny fanjakana nameno tanterahanay le fanatanterana didy io amin'izao fotoan'izao nefa tsy zay ny zavatra tsapanay sy hitanay zany tsy io ihany ny ka fa maromaro le ka fa ity moa zany zao ny ka hitatsika maromaro le ka hoe raha tokony ho arovany zay dia lasa enjehana ary somary voadona ihany ny huissier eraky Madagasikara hoe miasa ny huissier dia rehefa miasa ny huissier dia ny fanjakana sy ny fitsarana zay maniraka azy asany indray no manenjika azy rehefa diniantsika raha ohatra hoe lazaina fa misy fahatsona ataon'ny huissier lalàna mahetraka efa tokony entina eo amin'ny fitsarana ady madio le izy fa tsy any amin'ny ady eloka satria misy be da be ny recours afaka ataon'le olona raha matsiaro tena ho resy izy fa tsy hoe tonga dia votoriana le huissier satria ny raha ny vahoaka malagasy sy ny raha ny fanjakana tanteraka azy. Nanamafy ireto vaditany ireto androany fa asa maro no voafaritra ao anatiny andraikitra izy ireo anisan'izany ny fitsiriana ny fidinana ifotony ny fitakiana trosa ny fanalana olona amin'ny trano ary ny fandrodanana trano amin'ny alalan'ny didi-pitsarana ihany nefa no ahafahan'izy ireo manatanteraka izany tsy tokony ho izy ireo mihitsy araka izany no hiarana sazy tahaka izao raha toa misy ny zavatra tsy tomombana fa ny fitsarana izay nampaniraka tsy namoaka didy mitaky tsy misy atakandro ny amoana ivaditany naman'izy ireo izay nampidirina ponjo io vonjy maikany Mahajanga ireo mpikambana ao anatin'ny chambre des huissiers de justice iroso amidingana mafimafy kokoa izy ireo raha toka tsy mivaly araka ny tokony ho izy izay fitakiana izay omaly moa dia efa nikatona avokoa ny birao fiasan'ny vaditany rehetra manerana ny Madagasikara ho fanairana ireo tompon'andraikitra. Pejy ny fampianarana fito amby telopolo sy eninjato sy arivo ireo mpampianatra mpitsara baccalauréat nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025 no tsy mbola nahazo ny tambon-karamany avelo tarainy izy ireo noho izany isy ny fivoriam-be ataon'ny mpampianatra amin'ny sabotsy izao andiniana ny toy ny fitakiana noho izy ireo efa leo ny fampanantenana pokaty-lava fanajiajiana. Tsy mbola voalohany fanjakana rajoelina ny tambon-karaman'ireo mpampianatra ny tsara baka nanomboka tamin'ny taona 2022 2022 2 ary 2022
ireo mpampianatra eto Antananarivo ireo mbola tsy nahazo valikasasarana ireo. 1637 ngamba zay no tany naty fangatanay tamin'izay satria Antananarivo dia ny avaradrano sy atsimondrano no mbola tsy nahazo mihitsy raha resaka vacation. Ho anahy manokana zao nanomboka vacation 2019 no tsy azoko 19 20 21 22 mbola io mo 23 24 mo ty ho avy a. Tany akato zay nanontany hoe ahoana le vacation anay satria mba tsy sininy hoe tonga dia manao kompisoroka fotsiny zay hoe dia hiteny ety amin'ny arabe na hiteny arikatra na hiteny ohatr'izao fa tonga dia nanantony zay dia hoe tsy misy le vacation teny zay dia hoe efa lasa any amin'ny sisy koa dia any amin'ny sisy koa miteny hoe mbola tsy niantso anay zareo. Zavatra hitanay any akanjo ny soratra dia hoe ny vacation sisy Antananarivo mbola tsy misy dia izay mihitsy zany mahagaga anay hoe ahoana le vacation anay. Isy araka izany ny fivoriam-be tsy an-tanimena ny sabotsy ho avy izao andinian'ny mpampianatra izay mety ho endriky ny fitakiana ho ataon'izy ireo. Dia efa tsara zany ny any an-tanana ianareo mpampianatra rehetra ho tonga any an-tanimena ny asabotsy amin'ny valo maraina ahafahantsika manao ny hetsika hoe inona ny tokony ataontsika hitakiana ny vacation satria ho avy indray zao ny session anabaka dia ao anatin'le session ilay lazaina fampanankiroa zay mpikaramanady dia zay mahatonga anay hoe tapabolana alohan'le baka ny anaovanay antsoavo anareo mpampianatra rehetra zay sitraka le vacation ka mbola tsy nahazo entanina zany tsika mpanabe rehetrarehetra mbola tsy nahazo izay vacation zay mba ho tonga eo an-tanimena valo maraina. Ahina izy fetraikany amin'ny fanadina mpanjakana baccalauréat amin'ny taona ity araka izany tsy fandoavan'ny fanjakana ny tambo-karaman'ireo mpampianatra ireo. Pejiny sosialy ho tsy misy mpiainy mponina amin'ny distrika n'Andramasina 17 taona no niainan'izy ireo ny voka-dratsy nateraky ny faratsin-dalana manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana sairana tanteraka amin'ny famoam-bokatra malonjany tantsaha Zavandriamaio sy Tahiriniana. Commune telo amby folo no mandrafitra ny distrika n'Andramasina tatsaha avokoa ny akamaroan'ny mponina sairana tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Asimba tanteraka mantsy ny lalana manomboka eo Ambatofotsy mandrapatonga ny Andramasina ary eo ihany koa ireo lalana mampifandray ireo commune ireo. Efa ela no tsy nisy nijery intsony izany fahasimbana izany. Misy fetraika mibetsaka amin'ny famokarana sy ny fampiakarana ny vokatra nefa izany. Mangony fotsiny tsy fandriam-pahalemana. Fa ela ihany koa no tsy nisitraka ny tohadrano araka ny tokony izy intsony Andramasina. Lalana tsy mba vitany hoe potipotika kely fa efa tena lavaka tena matsiravana. Ny fremy ao papana raha miakatra amin'ny vokatra vidiny zareo mora satria ambony dia ambony ny frais tobile. Ny frais tobile zao raha ny freyn'olona dia 75 000 francs Israel ariary. Raha ny freyna entana indray dia 400 francs na 20 ariary ny kilao. Taloha nefa 20 dia 30. Faharoa ny volovary tsy manjary satria tsy mba misy barage ny forona atao anatin'ny gambara sy tisa efatra amby folo taona lasa zay tsisy na dia atao hoe barage iray aza. Ny fandriam-pahalemana tsy ara-dalàna vao tamin'ny V6 juin teo zao no nisy fahatolona atao amin'ilay commune Morarano Tsondronantsy olona roa lany namely azy tsy fantatra mazava zay mahatonga izany na vola nytadiavina iny anefa araka mifantatra sy ny hita dia tsisy vola tany fa ohatra ny lolopo fotsiny. Hafa ihany tamin'ny andron'ny Filomarikaravalomanana ho ity solotena nimpona avy amin'ny distrika n'Andramasina ity. Nilamina avokoa ny sehatra rehetra na teo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana izany na teo amin'ny lafin'ny hatsarany ny lalana. Tamin'ny andro niainany tamin'ny Filomarikaravalomanana raha miala aty Antananarivo zay amin'ny valo maraina tonga andra farafatarany amin'ny 20. Zao raha miala aty amin'ny valo amin'ny 2 amin'ny 3 ny tonga zay vao tonga. Tsy vita zany rehefa fahavaratra manosika tobile mibetsaka sy mitarika dia misy potaka fenany tany tena ny lamina satria nahazo namorona fikambanana tamin'izany ty PSDR ty ao ny nahazo Ambofa ao ny nahazo Ombivavy Bernona ao ny nahazo Akomamborona ao ny nahazo Niptso ny aina ampilaminana mihitsy ny tatsaha tsy mba nisy zany hoe natoresah zany ny ambina ny fananana ny omby satria ny omby zao lasa atao andratrano natao ny kisoa andratrano natao amin'izao fa tamin'izany atao hoe mbola misy any amin'ny 100 metatra raha mipetraka ny omby tsisy very. Isan'ireo asa maika ao anatin'ny vinapam-pandrosoana entin'ny kandida ho filoham-pirenena Marc Ravalomanana moa ny fiahina manokana ireo tantsaha.
akeon-dalana iray efa matora ny fifampitokisana misy eo amin'ny mpitondra sy ny olom-pirenena ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana na andrenivohitra izany na any ambanivohitra. Ambony ny taremarika amin'ny tsy fananana asa tany tanora eto Madagasikara. Vitsy ihany koa ireo tanora mpandrarano no tsy mahavita manangana ny orinasany noho ny tsy fampiny tantsorika omena azy ireo. Mbola maro ny ezaka mila tao ampihenana ny tany tsy fananana asa ny tanora. Misy araka izany hetsika natao hanampiana ny tanora amin'ny fitediavana asa, fitediavana vatsim-pianarana ary fanomezana fampiofanana araka samy maimaimpona. Onjalalaina Ranaivo Manana, Mathieu Princy. 3.6 isanjato ny tanora malagasy 5 ka hatramin'ny 420 taona ihany no manana asa ary anantotanisana avoaka ny banky iray sampam-pirenena ny taona 2024. Tsy misy afa-tsy 2 isanjato n'ireo tanora mpandraraha ihany koa no manana fahefana madika orinasa ny tetikasany ary tanora 70 navita fianarana no manao asa tsy mifanaraka mari-pahaizana ananany akory. Ireo zavatra ireo no antony anaovana ny tetikasa Youth Corner izay ampahafantarina ny tanora ireo soafanararoatra rehetra mety aminy na eto Madagasikara na aty Afrika sy any amin'ny firenena rehetra maneran-tany. Isy ny fampiofanana maimaimpona omenan'ny tanora mandritra ity hetsika ity ary isy ihany koa ny fanomezana vatsim-pianarana sy ny fandraisana mpiasa eno eo. Ankoatr'izay dia horesana mandritra ny hetsika ihany koa ny mahakasika ny ady atao amin'ny zava-mahadomela sy ny fitondrana voka aloloatra izay tena mahazo vahana amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Ahafantaran'ny tanora ireo sosotranga fanararoatra rehetra izay mety ahasoa azy ireo na eto Madagasikara na eto Afrika na manerana n'izao tontolo izao. Izany hoe mivoaka avy ao anatiny ireo hetsika io azafady zany ny tanora dia mahafantatra hoe inavy ireo soa fanararoatra izay mety ahasoa sy atsaratsara kokoa ny fiainan'ny tanora. Ankoatr'izay ihany koa moa dia ny fizarana traikefa izay mba mety anjara biriky kely fanohanana ny tanora na eo amin'ny resaka fahalalana zany na ihany koa mety teboka anankiray ahafahan'izy ireo manao asa tselika ho azy na manatsara mampitombo izay mety asa efa hananan'ny tanora. Ny fito sy valozona ho avy izao no anaovana ny hetsika ary tanora maro no mandray anjara. Anisan'izany ireo tanora manana fahasembanana izay ampiseho ny fahaiza-manaony amin'ny fanaovana asa tanana. Tanjona ny ampidinana ny tsy fananana asan'ny tanora eto Madagasikara. Vaovao ny trangam-pianarana mbola manjaka ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Fianakaviana iray androany nitondra ny fitarainana manoloana ny fanagadrana tsaradrary ny avan'izy ireo. Ny tena nanao ratsy sy nahavandoza Indriamantsy no miliba sy mirehare amin'izao fa ny tsy manatsiny no mitoboka ambonjiny. Atsipirian'izay tateriny ny Zavandriamaefa sy Manora Andriamalala. Nitrangana fanafihana amin'ny tampiadina na fatesana ray mpianakaviana iray tany Soamalaza Anjepy distrika ny Manjakandriana ny 4 Mey 2024 lasa teo. Tokantrano 3 no nitetezin'ireo Jolay. Lasibatra voalohany tamin'izany ireto fianakaviana ireto, lasibatra faharoa ny tranona mpitandrina iray teo amin'ny manodidina sy ny tao amin'ilay tokantrano iray fahatelo na fatesana ray mpianakaviana iray izay tena nokendren'ireo Jolay raha ny fanazavana. Rehefa tena nandeha nefa ny fanadihadiana taty aoriana dia ilay ray mpianakaviana tao amin'ilay tokantrano voalohany voatafika indray ankehitriny no nidoboka ny antifa. Toe-javatra izay tena mahatalanjona sy mampalahelo ho ny fianakaviana satria atao tetika efa voahomana sy matipaika no nataon'ireo Jolay sy ireo mpiray tsikombakomba amin'ny rehetra. Ny voatafika sy ny tsy manatsiny indray no mibaby ny mavesatra ankehitriny. Karazana arofanina zany zao iantsona ianareo zao. Arofanina amin'ny hoe misy olona tsy maty manota mihitsy aho ary efa zatra kolikoly dia mieritreritra fa tapiny foana ny lalana hitrangan'ny marina. Tena tanjonay dia tsotra be hoe tokony iseho ny marina. Izy le mpamon'olona ary ao an-tanànanay eo azo antoka misy namany tokony ho fantatra, tokony hitranga fa lasa ny olona tsy manatsiny zany no natao boky émissaire any Antsefa amin'izao fotoana izao ary tena fantatrareo tsara zany olona any Antsefa zany mafy ny mahazo an'izany olona zany any. Nametraka fitoriana avy hatrany moa ireto fianakaviana ireto tao aorian'ny nampidirana ponja io fianakaviana izy ireo io. Fantatra mantsy ireo mpamon'olona ireo ary efa tena nandeha ny fanadihadiana teo an-tanàna ary nanana pirofo tamin'izany ireto fianakaviana ny voafonja ireto. Namoaka didy fampisamborana ny fitsarana asainga hatramin'ny androany mbola mirihariany ireo tena tompony ketrika tamin'ny famonoana olona io. Miandrandra fitsarana aradrarany sy ny famoahana ny tena marina moa ireto fianakaviana ireto. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany, firenena maro
rantany no niaina tao anatin'ny hafanambe ny volana jona lasa teo anisan'izany firenena Europeana Aziatika, États-Unis ary Canada. Antony mahatonga ity fiakaran'ny hafanana ity ny fiovaovan'ny toetry ny andro vokatry ny fahasimbany tontolo iainana. Mbola ahina ny akarany maripana raha tsy miova ny fomba fanao sy ny fomba fiainan'ny olombelona. Onja lalaina Ranaivomanana, Andry Rakotomalala. Ny volana jona nahitana maripana ambony indrindra tamin'ny hafanana maniran-tany araka ny tatitra navoaka ny Observatoire Européen Copernicus. Tany amin'ireo firenena Europeana no tena nahitana izay fiakarana maripana ambony be izay. Niakatra ihany koa maripana tany Canada, États-Unis, Meksika sy ireo firenena Aziatika. Samy nametraka fepetra iadina amin'izay hafanambe izay ny firenena tsirairay. Antony maro no nahatonga ity fiakarana maripana ity. Anisan'izany fiovaovan'ny toetrandro. Firenena Europeana maromaro no miaina tao anatin'ny hafanana 40 degré Celsius noho ny miakatra. Ny zokiolona, ny zazakely ary ireo sokajiana ho manana toe-batana marefo no tena sahirana vokatry ity fiakaran'ny hafanana ity. Tato anatin'ny 12 taona izay dia tamin'ity volana jona ity no nahitana maripana ambony indrindra araka ny fanadihadiana nataon'ny Observatoire Européen Copernicus hatrany. Anisan'ny nahitana izay fiakarana maripana izay ihany koa no teny amin'ny ranomasina. Mbola ahina ny tohizan'ny trangan-javatra toy izao raha tsy miova ny fomba fiaina sy fomba fanaon'ny olombelona izay tsy mitsahatra manimba sy mamotika ny tontolo iainana. Maro ireo fehi-kevitra mivoaka isaky misy fivoriana maneran-tany iresahana momba ny tontolo iainana na ny COP, saingy vitsy ny firenena mampiatra ireny fehi-kevitra ireny. Raha ny tsikaritra ihany koa dia ireo firenena mandroso ny tena mpandody tontolo iainana ary matetika dia aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana sy ny firenena mahantra ny miaina ny voka-dratsy ateraka izany. Izay ihany koa no manakatona ny fiarana tamin'ity alina ity. Mankasitraka fiainanao tany atokantrano tsy nisaraka taminay hatramin'ny farandry. Warahinao avy hatrany aoriana izao fampalalam-baovao izao toy ny mahazatra ny fandarana ahoana marina ny Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Free Wish for Sanderla. Ny tena kokoa Satomboka Lasitongovavy mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny rampitsindray. Veloma tompoko.